ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faminaraba antsika rehetra ry havakotra ty talata fa 30 ny volana jona ity, ary ity no farany volana jona. Ny mpanjinantsika ny fodikevitra mikasika ny hoe miafana ao amin'ny tompo. Ny pistily zay nosoratan'i Jakoba toko 7:7 ka hatramin'ny 7:20 no mofinaina tsika anio ry havako pelikopa tamin'ny alahady teo ihany izy io. Jakoba toko 7:7 ka hatramin'ny 8:20. Fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany mofinaina tsika anio zany ry havako malala. Iza eo aminareo no indry sy manam-pahalalana, aokasehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fiaronana mirehitra sy fifampiadaniana ao am-ponareo, aza mirehirena mandainga manohitra ny marina. Zany fahendrena zany dia tsy avy any ambony, fa araka ny etỳ tany ihany, araka ny an'ny demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiadaniana dia misy fikorontanana mba amin'ny asa rahatry rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mianahana na miatsara velatsy, ary ny vokatry ny fahamarinana dia fafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Levako malala, ny epistily nosoratan'i Jakoba moa zany de epistily nosoratany ho an'ireo kristianina tao Jerosalema. Jakoba rahalahan'i Jesosy nanoratra ity epistily ity, zay araky ny fandinihan'ireo rain'ny fiangonana tany amin'ny taonjato voalohany. Faharoa de tena efa niakatra nakany andro Jesosy vao efa taorian'ny fitsakanan'i Jesosy tamin'ny maty izy, vao tena resy lahatra feno fa kai zanak'Andriamanitra marina Jesosy. Ary tena pirofo velona raha hitapo amin'i Jesosy zany. Vavolombelona na niara-niaina tamin'i Jesosy tamin'ny fahazazany, ary de vavolombelona zany Jakoba eto, fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Tena Andriamanitra Jesosy. Ary de nanoratra itony taratasy tony, ary Jakoba ho an'ny fiangonana zay totsika hoe nitezay. Jakoba no ray aman-drenin'ny fiangonana atao Jerosalema. Ray aman-dreny be ny fiangonana atao Jerosalema izy, raha ohatra ka niparitaka rehefa nitoro ny tenin'i Jesosy mandaha makany Samaria, Jodia, miparika amin'ny toerana maro samihafa ianareo, de ny apôstôly rehetra de miparitaka tany amin'ny toerana maro samihafa araka ny tenin'i Jesosy. Tomasy lasa nitsinanana, ny sasany nakany toeran-kafa, Matio nandeha lavitra sy ny sisa. Fa i Jakoba kosa de nijanona tao Jerosalema, nitaiza ilay fiangonana kely tao Jerosalema, lay sahirana arabola satria maty enjiky ny Jiosy. Dia ireo ilay nanangona ny Paoly vola, nanangona ny Paoly vola sy rakitra, vola moa frantsisy fa Paoly no nanangona fahasoavana, na mirimbora amin'ny Koritianina faharoa no entina ho an'ireo fanampiana ilay olo-masina ny Jerosalema, hoy ny apôstôly Paoly. Dia raha mamaky tsara votoatin'ny epistily nosoratan'i Jakoba itsika de tena mazava fa zava-dehibe mihitsy ny fitondran-tena kristianina eo anivon'ny fiarahamonina. Ny Martin Luther de isan'ny nanakina ity epistily ity, nanao hoe epistily mololo izy ity, zany epistily maivandanja, mifanohitra amin'ny epistily mavesa-danjan'ny Paoly amin'ny Romanina na amin'ny Galatianina na amin'ny Koritianina. Ny antony de satria ny epistilyn'ny Romanina, ny epistilyn'ny Filipianina mba ny Kolosianina sy ny Koritianina de epistily manome toerana ny fahasoavana sy ny fitiavana, manome toerana ny fahasoavana sy ny finoana. Fa i Jakoba kosa de manome toerana ny asa. De zay no mahatonga Luther nanao hoe ankasa ndrao heverin'ny olona fa amin'ny alalan'ny asany aminjena. Raha mamaky ny epistily nosoratan'i Jakoba izy hoy Luther de ndrao de manadino fa ny finoana ngeno aminjenan'ny olona, ny fahasoavana no aminjenan'ny olona, fa tsy ny asa. Satria Jakoba de manatitrantotra mihitsy fa ny asa ny zava-dehibe, ny asa ny tena zava-dehibe. Na izany afaka malala de mifameno ny soratry Paoly sy ny soratry Jakoba. Matoa ny tehirizin'ny fiangonana
ary matoa meny fanamasina antsika de tena mifameno ary tena zay mihitsy mifameno ao anatin'ny fiaina maha-kristianina ny asan'ny fahasoavana ny asan'ny finoana izay tonga manjary fitondratena mendrika eo anivon'ny fiarahamonina ny anaporofona ny maneho amin'ny fomba hita maso fa zanaky ny fahasoavana za zanaky ny finoana ny peno de amin'ny alalan'ny fihetsika hita maso maridrefy andrefesan'ny tenany fa tsy hoe andrefesan'ny hafa andrefesan'ny tenany andrefesan'ny finoany ny asa atao ety ivelany ny asa amin'izay fotoan'izay tsy lalana maka amin'ny famonjena akory fa maridrefy marika hanehoanao eo anatren'Andriamanitra fa zanaky ny fahasoavana ianao aza mihevitra manao hoe za zanaky ny fahasoavana raha ohatra ka tsy manao asa ho Jakoba maty ny finoana la tsisy asa ho Jakoba aza miteny manao hoe zanaky ny fahasoavana raha ohatra ka tsy mba manana fahangorahana ahoana ny ilazana fa hoe za nandray fahasoavana za zanaky ny fahasoavana nefa rakitra tsy ataonao na hoe za zanaky ny fahasoavana za nandray fahasoavana avy amin'ny tompo nefa adidy ary tsy ataonao ho Jakoba na hoe za zanaky ny fahasoavana nefa mihirimbelona mifantran'ny rahalanao tsy mangoraka tsy manome nefa zanaky ny fahasoavana zay mahatonga hoe mifameno mihitsy mandainga eo anatren'Andriamanitra ianao ho Jakoba ary mampandainga an'Andriamanitra fotsiny nanome fahasoavana anao raha mihirimbelona eo anatrehan'ny asan'Andriamanitra na mihirimbelona eo anatrehan'ny namanao no zany de mifameno mihitsy ny epistiliny Jakoba sy ny epistiliny Paoly mitandremana fotsiny de tsy ny epistiliny Jakoba ny vakinao aloha azay nandara ny soatra masina azy mihitsy voavakinao ny epistiliny Paoly ray manontolo atraty amin'ny epistily ho an'ny Hebreo vao mamaky ny epistiliny Jakoba ianao zany hoe tena zava-dehibe mihitsy ny atakaranao ny lalan'ny fahasoavana sy ny finoana ary ny aterak'izay de fitondratena sy asa fanompona teto ary Jakoba ry afaka de manazava antsika fa misy karazam-pahendrena roa ao anatin'ny fiarahamonina ny fahendrena anankiray de ny fahendrena zao tontolo zao ary ny fahendrena anankiray kosa de ny fahendrena avy any ambony miresaka momba ny fiarahamonina mantsy ity volana jona ity mamarandranotsika an'io de lay fiarahamonina zay mikendry ny hoe miavana ao amin'ny tompo de iny le fihavananao amin'ny tompo amin'ireo karazana fahendrena reo ny fahendrena voalohany zay mampiavana de zay fahendrena zay resana zay everiny zao tontolo zao mampiavana moa maromarina kokoa de le fahendreny zao tontolo zao io ny everino mampiavana zay laviny Jakoba fo zay fahendreny demonia tsy zao tontolo zao mihitsy ny mahana fahendrena mahay mampiavana ozy miambo izao tontolo zao mahana fahendrena ho mahay mampiavana miambo izao tontolo zao manana fahendrena fa nefa fahendreny demonia mampatahotra kavana malazo zany hoe fahendrena tonononay fahendrena nefa fahendreny demonia fahendreny zao tontolo zao alohan'ny toko andiny fatelobiny folo de miresaka momba ny lela Jakoba momba ny teny zany lela zany hoe inona lay fahendreny zao tontolo zao zany fahendrena miorina amin'ny lainga amin'ny fitaka amin'ny toko tsy marina amin'ny fandroboana amin'ny teny mamy zay fotsiny io zay le fahendreny zao tontolo zao fahendreny zao tontolo zao de fahendreny fitaka amin'ny alalana teny mandambolambo teny manampitampo amin'ny alalany miorina amin'ny teny fitaka zay mahatonga ny Jakoba manazava momba ny lela aloha de tandremy tsara ozy izy fa misy fahendrena miorina amin'io lela fitaka io fotsiny any ary de zay ny fahendrena eto amin'izao tontolo zao le anako malala betsaka ny olona mihevitra ny tena no endry na civilisation na fiarahamonina na olona mihevitra hoe endrikay le fahendreny de fahendrena miorina amin'ny zava-poana amin'ny fahendreny zao tontolo zao amin'ny teny mandalo ary miolona miteneniny io me tsara velatsy amin'ny fahendreny ny fariseo lasa pe tsara velatsy lasa fahendrena tsy tena izy akory endrika ivelany fotsiny any tsy fahendrena mitondra ho amin'ny fihavanana azy fa fahendrena mitondra ho amin'ny fikotranana amin'ny ady satria tsy fahendrena miorina amin'ny fanetretena tsy fahendrena miorina amin'ny fanafoana tena tsy fahendrena miorina amin'ny fahafoizana tsy fahendrena miorina amin'ny fahalemem-panahy fa fahendrena amin'ny teny amin'ny fréariana amin'ny fizahozahoana amin'ny faniliana ny hafa amin'ny fitsarana ny hafa amin'ny fanamelohana ny hafa amin'ny fiheverana ny tena ho tsara noho ny hafa sy ny sisa rehetra fahendrena miorina amin'ny
fifantokafa amin'ny teny hoe zao sika ka sika ohatr'izao ka ohatr'izao tsika tsy ohatr'izao sy ny sisa rehetra ry avako malala de hoy ny tompo o Jakoba eto manao tandreny tsara fa tsy fahendreny zany raha zany fahendreny zany hoe eritreretinao fahendrena de ny efa rano zany fiarahamoniny zany de tsy maintsy korotana tsy maintsy ady tsy maintsy fitokotokona tsy maintsy isy fifampiadaniana satria teny lainga fitaka ny orenany rehefa ny fiarahamonina no miorina amin'ny lainga sy ny fitaka ny ao anatiny de tsy maintsy ho vakivaky izy tsisy fiarahamonina mirindra ao anatina fiarahamonina bakeo ny lela feny fitaka ho Jakoba eto de manazava ary fahendrena faharoa ho Jakoba de fahendrena avy any an-danitra fahendrena avy any ambony ary fahendrena avy any ambony io de manana ny toetra hitsarana azy tia fihavanana izy tia fihavanana izy be famindram-po izy madio izy fahendrena tsy mitady tombotso tsy mitady voninahitra tsy mitady tokadoka fa fahendrena madio mibanjina zay mahasoa ny hafa mibanjina zay mahasoa an'Andriamanitra zay voninahitr'Andriamanitra avako malala eritrevi-panahy roa reto ary ny tiana ho anao raha mamaritra ny tsony hoe fahendrena ianao voalohany de izao afatra Jakoba ty ny fahendrena satria avy any ambony de fanomezana ny dikany azo angatahany zany de hoy Jakoba mangatah fahendrena afatra ho anao ry avako malala aza mieritreritra ny tenanao hoe hoendry mihoatra noho ny hafa fa zaho Jakoba mangatah fahendrena tao sotra masina de efa nanamarina zany ny tantaran'i Solomon nanamaritra zany ny tantaran'i David fa ny fahendrena de avy any ambony no zany ho Jakoba de azo angatahany izy de afatra ho antsika ry avako malala mangatah fahendrena fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra de madio mandefitra mangatah fahendrena fa ny faharoa de zao ry avako malala rehefa avy mangataka fahendrena ianao ka omen'Andriamanitra anao zany fahendrena zany de zao mandeha ana-pahendrena iaino le fahendrena Jakoba de tena manafatra an'izay mihitsy fa ny finoana na ny fiainana maha-kristianina de tsy hoe zavatra isalorana ety ivelany ihany fa tena isalorana ka manjary hita sy azo ao anavin'ny fiarahamonina de mandeha ana-pahendrena iavako ny fahendrena de misy toy ny votsara hoy Jesosy manao hoe ny azo tsara de mamovo tsara ny azo ratsy de mamovo ratsy no zany any olona manana fahendrena de olona manana maneo ampahabe maso jovavolombelona zany fahendrena zany miandry atsika ry avako malala ny fiarahamonina ny fianakaviana manodidina atsika mba hananatsika zany andehanantsika mpahendrena ny fiainantsika isan'andro vavaksika Jesosy misotranao zahay anohony amin'ny afatra nampitondrainao any Jakoba izay mampianatra anay fa ny fahendrena de angatahana ary avy aminao any ambony asan'ny fanahinao masina zay fanahin'ny fahendrena de ampandehanao amin'ny fahendrena mandrakarivo zay tompo me fahendrena aizanay mitondra tena sy manao ny asa tsara zay tianao ampanaovina anay olona ilainao zahay amin'ny fiarahamonina olona ilain'ny fiarahamonina zahay fanasiny izahay satria manana anao zay mitoetra betsaka ty amponay amin'ny alalan'ny fanahinao masina de taio ny zanakay ny ankohonanay ny tanoranay ny fianakavianay mpiray tanorazana aminay olo-kendry zay manana zany fanahy ny fahendrena ao aminao zany fahendrena madio tia fihavanana mandefitra ary mitondra vokatsoa amin'ny mpiarabelona de anapaka eo amin'ny ankohonanay Jesosy ny fahendrenao amen.